Miarabatrany antsika mpanaraka ty fandarina zany malaza ity. Na de mbola tsy fanombohan'ny fampelezan-kevitra aza amin'izao fotoana izao dia ny fihetsiky ny fitondram-panjakana rehetra dia ahitana taratra fa efa ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny fitondram-panjakana. Amin'ny sehatry ny lalàna dia tsy voalaza ao ny resaka fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Tsy misy zany ary banga miresaka an'izany ny lalàna ho an'ny eto Madagasikara fa ny fifehezana ny fihetsika sy ny fiteny no tokony atao ho an'ireo mieritreritra fa kandida zany. Ny fampahafantarana ny kandida kosa nefa dia azo atao amin'ireo mieritreritra fa ho kandida na amin'izay mety ho fahafantarana sy fijahana ifotony zava-misy eny anivon'ireny fokontany komina, distrika sy faritra samihafa ireny, izay mety hampiavaka an'ilay kandida rehefa avy eo rehefa manolotra ny tenany na hatolotra ho kandida ny tenany ary rehefa mitondra ihany koa ireo programan'asa sy ireo fampanantenana samihafa hiatrehana ny fifidianana voalohan'ny repoblika. Ho an'ny fitondram-panjakana dia efa tsy miandry amin'ilay fotoana hanombohan'ny fampelezan-kevitra intsony ny fitondram-panjakana fa efa lasa mialohan'ny fotoana raha ny fahitana taratra ny zavatra ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny tetsy andorany fotsy raha tsy haivitsika ny tantara dia fitokanana EPP izay ao anatina komina iray ary tsy vitan'izany fa fametrahana vato fototra amina kianja izay voalaza fa tsy lavitra ny lapam-panjakana Iavoloha no hametrahana azy. De nentina teny avokoa ireo solombavamboaka ny Madagasikara izay tsy avy any amin'ny distrika irery ihany Atsimondrano fa misy avy any amina distrika hafa ivelana Antananarivo ary amina distrika hafa izay lavitra an'Antananarivo avy any amin'ny faritra. Tahakan'izany ihany koa ny fahitana mpikambana vitsivitsy tao amin'ivon'ny governemanta ary ireo governoram-paritra izay ivelan'ny faritra teto Analamanga nametrahana izany vato fototra izany sy nitokanana ny tetsy andorany fotsy. Ny aingy avy eo dia nisy nihetsika lehibe tany amin'ny faritra varitra tany izay mifangaro famonoana afo nataony ny filohan'ny repoblika sy ny fitondram-panjakana rehefa nisy ny fahatezerana nataon'ireo mpikirakira lavany tany amin'ny faritra avaratry ny nosy dia ny distrika ny Sambava ary nisy ihany koa ny fampiakaram-peo nataon'ny SOS Vany izay lasa nangina amin'izao fotoana izao tao Antalaha sy distrika manodidina izay mpamokatra lavany. Nisy fihetsiketsehana samihafa ary vokatra amin'ny fihetsiketsehana samihafa izany nampijotso ny tanjaky ny Loranjy na ny volomboasary tany amin'ny faritra avaratra iny ary miteraka fahasorenana izay mbola tsy voavaha amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe nampanantenaina sy nanaovana an'izay lelamamy masom-bahoaka tamin'ny raharaham-pifidianana 2024 izany nivoaka tany avaratry ny nosy kanefa tsisy fampanantenana tanteraka araka ny tokony izy izay fototry ny fiainan'izy ireo ny resaka lavany. Ny ainan'izany ihany koa ny tao amin'ny faritra Sofia, ny tany amin'ny faritra Analanjirofo. Kasana vokatry ny hazakazaka famonoana afo sy ny amin'ny hoe handao antsika ny vahoaka ny avaratra ka niazaka zany fitondram-panjakana ny namahan'ny olona ny lavany arak'izay fomba firesan'izay hoe mamaha olana hatrany kanefa efa nisy fotoana niazakazahana tany nanao karatra biometrika efa nisy fotoana ihany koa nanaovana fivoriana tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha saingy tsy nahavaha olana zany rehetrarehetra izany dia ny filoham-pirenena indray voatery nidina teny an-toerana. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy azo lazaina fa voavahan'ny olona ny lavany fa ny famonoana afo no tena antony lehibe tany amin'izany toerana izany. Tsy mbola azo lazaina koa ny ara fa nitondra vahaolona ny fitondram-panjakana satria mbola mitaraina ary mbola nitaraina tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ireo vahoaka any avaratry ny nosy rehefa nandalo tao Sambava ny filoha Marc Ravalomanana ka nilazan'izy ireo ny marary an'izy ireo arak'izao hainotsika ny sombony vitsivitsy izao. Si vita, lei si schiederà se giù. Si la fa tany fa lavanimo bakara la fla. Lavanimo non gatany mboto lavo. Nisy fampielana satria le 3 fois zany lasa nandeha nagnarena indray le raha. Tsisy vidy. Tsisy vidy. Zay. Fanjakana ny reneny vandana vanily manta 375. Nefa la vanily masaka izao 5 Araka izany tsy nahombo ny dia ny fitondram-panjakana raha ohatra ka nilaza fa amahan'ny olona ny lavany. Endrika famonoana fotsiny zany rehetrarehetra zany fa mamaiky ao ambadika zany dia ny hoe ahoana ny mbola hitazomantsika ny fon'ny olona ty avaratry ny nosy aty ka hombantsika amin'ny fifidianana ho avy eo ka fihetsiketsehana natao hisariana ny sain'ireo
ponina zay diso fanantenana ary kivy amin'izao fitondram-panjakana izao ny fanomezana moto ho an'ireo ben'ny tanàna, ny fanomezana toky indray ho an'ireo mpandraraha vitsivitsy ho an'izany sehatry ny lavania zany, ary lay haingo tsary nentina hilazana fa mieno ary mijery ny zavatra mahazo mivoaka madinika ilay filoham-pirenena ka nomena bajaja mihitsy ilay tovolahy iray izay nisavoritahan'ny olona tamin'ilay hetsika nataon'ny mpikirakira lavania tao Sambava. Izany ny tena antondria tany avaratra fa tsy hoe hamahany olona ny lavania akory, fa mbola mitoetra amin'izao fotoana izao ny olona n'izany lavania izany. Mbola nentina tany ary tsy vitan'io tao Sambava fa nasaina nanao hiraka tany Ampanefena Vohimara ireo solombavambahoaka miisa 13 tany ho any hanao famoriam-bahoaka ary nanitsaka lalàna indray satria efa misy ny fanambarana araky ny fanazavana amin'ny andinin-dalàna amin'ny famoriam-bahoaka Kalamanjana zay navoaka n'izany ministera ny atany sy fitsinjaram-pahefana izany hoe voarara ny famoriam-bahoaka Kalamanjana fa tsy maintsy anaty efitrano, kanefa dia ny mpitondra amin'ny alalan'ilay solombavambahoaka IRD reto indray no nitsipaka izany ka izy ireo tsy tahotra tsenatra namory vahoaka Kalamanjana tao Ampanefena. Mbola famonoana-afo avokoa zany rehetrarehetra izany ary mandrilika mihitsiny mandady any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny ireto mpitondra fanjakana volomboasary ireto. De reny solombavambahoaka, reny tompon'andraikitry ny gouvernemanta, reny gouverneur, reny olona ireny indray no nibataina tany Ambovombe mba hanao fametrahana vato fototra amin'ilay fitarehan-drano miainga avy any Efao. Marobe raha ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta 17 hoy ny mpanara vaovao ary lo olona sy solombavambahoaka maro no nentin'ny filohan'ny repoblika miaraka amin'ireo gouvernora avy amina faritra ivelan'ny faritra Androy. Fa fotsiny amin'ny hoe tsy maintsy ho nentina tany avokoa ve ireo mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana ireo. Valiny tsotra dia zao matahotra ny endrikim-pifidianana ho avy eo ny fitondram-panjakana ka efa mangala 5 aloha efa nitenenitsika fa efa campagne izao fihetsiky ny fitondram-panjakana izao na fampelezan-kevitra melony fotoana. Izy ireo ny tiany azo tombony amin'izany fa ho an'ny hafa kosa izay mieritreritra fa mananjo hiresaka sy hitafa mivoaka mivatana de rarana na ihany koa sakanana tsy avela hany na hivezivezy amina lalam-be samihafa eo an'ny eto Madagasikara. Iaran'izany ny filoha Marc Ravalomanina sy ny antoko tiako Madagasikara. Akoatr'izay de mbola misy ny famoahana taratasy samihafa arak'izay efa hita miparitaka ny tambajotran sosialy ihany ho fenony ireo ben'ny tanàna ary amina distrika iray any Atsimonosy no ahitana izany. Tsy maintsy misy tambiny ny fizarana fitaovana ho an'ireny ben'ny tanàna ireny ka ny moto ny akaiky indrindra. Ao anatin'izany ny hoe hanohana ary hampandany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Akoatrin'ireo fanerena ho an'ny sefokotany hanoho zavatra amin'ny fanohitra ny lalàna sy amin'ny feo fieritreretana raha ny zava-misy eno amin'ny fizaram-baovao etseroa. Mango ny fotsiny moa ny famorina taona solombavambahoaka izay mbola mientehitra sy mino fa tena ity fanjakana ity ny ampandroso amin'ny Madagasikara kanefa de efa raha malala zao ny 5 taona fahaverezana 5 taona aotra raha mivokatra nataon'izao fitondram-panjakana zao kanefa de mikiry biby mandresy lahatra ary manao ny paikady politika rehetra hahafahana mampandany na hampandany le fitondram-panjakana ka ny hirika mialoha ahafahan'izy ireo mikirakira izay fampandaniana fitondram-panjakana izay de amin'ny alalan'ny fitsabana anatin'izay hoe lisy mpifidianana zay ka atao daholo izay raikim-po rehetrarehetra ahafahana zany mabotsina na mampiditra na mandatsaka an'ireo tsy mpifidy ny fitondram-panjakana ao anatin'izany lista zany. Vokany dia betsaka ireo tsy fahatombanina aterak'izany resantsika izany. Izany fomba fijery izany sy fandalinana izany dia nizaraintsika ny amin'ny hoe teny efa tsy menatra tsony le fitondram-panjakana sady mampiasa ny volam-panjakana no miverina manao fampanantenana tahaka izay efa natao satria tao anatin'ny 5 taona dia nanao fampanantenana hatrany Andry Rajoelina ary na de fotapitra afaka volana vitsivitsy aza ny fotoam-piasany ary tsy maintsy ametra-pialany izy satria ho kandida de mbola mampanantena zavatra ihany kanefa efa tsy possible zany satria fampandrosoana tsy vita nandritran'izay efa taona mahery zay tsy ho possible tsony ny avy tany ao anatin'izao famaranana manday izao. Zany endrika fomba fanaovana politika izany no manimba ny tsanganana ny mpanao politika eto Madagasikara satria lay ataon'olona ray no voaloko ho ataon'ny mpanao politika maro eto Madagasikara. Any ka tsy magaga raha ohatra misy manao anara-petaka amin'ny endrika lainga ny filoham-pirenena satria lasa mahazo vahana lay endrika fampanantenana sy lay endrika lainga eny anivon'ny fiarahamonina.
fanatanterahana asa manko no andrasana amin'ny filohan'ny repoblika rehefa nahazo ny fahefana izy tamin'ny janoary 2024 fa tsy mbola fampanantenana hatrany hatraty amin'ny volana aprily 2024 fa tsy fotoana ny fampelezan-kevitra intsony zao ary tsy fotoana ny filazana ireo fampanantenana samihafa fa fanatanterahana asa. Inona ary azo antoka fa hay safidy sy andinika tsara ny vahoaka malagasy rehefa tonga ny vanim-potoana ahafahana mametraka izay safidy izay amin'ny alalan'ny andraikitry ny olom-pirenena hiatrika fifidianana. Fa zay aloha no famitianantsika sy ny fijerintsika ny fihetsiky ny fitondram-panjakana aorian'ny ny any Atsimon'ny Nosy dia aza indray no hiazagazaha ny fitondram-panjakana fanontaniana mipetraka izany. Fa fanontaniana mipetraka faharoa koa dia ny amin'ny hoe vola be tsy toko tsoforoana no lany tsy fandaniana ateraka amin'ny fitondrana delegationina izay entin'ny fitondram-panjakana vola tokony hahafahana mikarakara amin'ny fiainana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy nefa no laniana amin'izany. Afangaro ny endriky ny fitantanana ny antoko sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Tsy mitondra fahombiazana izany ary mitily akaiky izany ny vahoaka malagasy ary tsy ho voafitaka izany fomba fiasa sadasada izany sy fomba fiasa feno fitaka izany. Izany zava-misy, izany malaza makasitraka tokola, makatela tokovavy.